Pakafo. Soratany Hergé. Mba tratralina korangaza zany androany a. Betsaka loatra koa ilay adevitra tamin'ny fivoriana tao teo ka. Dia aiza izany izao ny sakafo. Mety efa midy izao ilay restaurant fisakafoana azy. Rehefa tsy mahatratra intsony dia natrano mandro angaha. Mbola misy azo tokony ao anaty vata fampangatsiahana. Ohatra hoe atody na nofon-kena endasina e. Mbola misy nofon-kenanao kokoa aho. Rehefa tonga any an-trano misafidy an'izay tiana e. Mba hitety an-dalana moa dia arahaba soa arahaba tsara. Ho ilety e. 10 alina mahery izao. Efa mihoatra ny ora azo ifamezivezena amin'ny alina raha teo. Soa ihany raha mpiara-miasa fa mahazo alalana ivezivezy amin'ny alina. Fitandrona ny fandriam-pahaletana. Tena mbola voety ambany dia ty. Mbola andalo ny tonelina. Ambojatovo Analakely Isotry. Izay vao 67 hektara varitra. Dre, izy ny vehivavy mandositra iny. Miazakazaka mafy toa misy maniatsika amin'ny fijeriny azy izany e. Tena misy maniatsika maro ny retazako amin'ny fotoana misy avy. Misy tena maniatsika azy. Tena iny vehivavy iny enjehandro salary eto. Aleo raisina. Midira tao anaty fiara madama. Aingana ianao. Misaotra Ramsey a. Misaotra an'Andriamanitra koa. Raha tsisy anao angamba dia tratra ireny jilahy ireny a. Fa hoana e? Misy inona? Enjehan'ny ireny jilahy ireny a. Fa inona ny antony? Ramsey a. Andao aloha andositra mba tsy hitany ka tantara lava be izany. Eny e. Fa nahita ny fiara nandray anao ilay telo lananitsika dia betsaka mitsoaka elakelatra amin'ny verina. Ahoana ny afantaranao an'izany? Hitako tamin'ny rétroviseur teo ka. Fa hoana e? Inona ny antony nanenjehandry zalahy reny anao teo? Ramsey a. Tantara lava be ho aho izany. Averika any fa misaotra anao a. Tsy azoko. Kay mbola sendra fiara ny tenako. Tena misaotra an'Andriamanitra. Tena tsy azoko mihitsy. Azonao hazavaina ve? Aza matahotra intsony ianao fa efa eto am-pelatanan'olona tsara. Tsara fiarovana ianao madama. Fa nisy inona? Hitany Ramsey. Ramsey a. Azotrio a. Nafen'ireny jilahy ireny ny zanako dia mbola tedaviny samborina indray a. Tsy fantatra isaina. Manahoana ny zanako any am-pelatanan'izy ireo. Fa izay hoe Ramsey a. Zanakao? Ie. Nalaina keriny izany? Ie. Dia ahoana nefa tianao mandositra andro alimbe ety e? Inona no nitranga? Efa herinandro izay tsy nahitako ny zanako intsony. Teren'ireo jilahy ame vola be folo tapitra isatan-kaliny ny zanako. Tamin'ny alalan'ny finday ny fandrezako tamin'ny jilahy. Feperana tsy nilaza tamin'ny manam-pahefana ka ame azy io vola be eo amin'ny toerana voatondro. Kamo tsy vola nataoko tao anaty sakosy fa taratasy. Teo amin'ilay toerana natondry ny fanakalozana dia tsy teo ilay zanako. Indray tamin'izy ireo nanao sito mahery an'ilay sakosy hoe misy vola. Tanao fa inona andositra. Fonjeo a Ramsey a. Ahoana ny fomba ahitako an'ilay zanako? Afaka manampy avy ianao. Zao mitondra tsara aloha ianao. Mba ampitony ianao dia entiko any amiko aloha ianao. Misaotra betsaka. Ary aza matahotra moa fa tsy olon-dratsy aho akory. Ary
Mety afaka hanampy anao amin'izany raha mahakasika anjanako izany. Noa? Firy taona izy zany? Vavy sa lahy? 5 taona. Izay irery ny lasana vavy kely izy. Mbola hery be zany. Ramsea. Azo antoka ve fa tsy hanenjika ireo tsolahy ireo zao? Efa tonga aty sotritsika. Mino fa tsy arantsony ny fiaraka. Ho any amin'ny 67 hektara veratra tsika. Ano tsy misy ny tranoko. Ay. Ampandrotsoko anatraniko anao. Tsara fiarovana ianao any amiko fa aza matahotra. Aza hitako Ramsea ka tezitra amin'ilay vola tsy izy ireo tsolahy dia zanako indraiky eny anaparany ampibiny any. Alamino tsara aloha sainao. Mbola tsy hijanona hitako io vola io izy ireo. Zao aloha dia ny ainao no arovana. Zay aloha. Tsy maintsy hajaina ny ainao. Tsy ho viravain'ireo tsolahy ireo. Rehefa tonga any an-tranontsika miresaka tsara. Ay, tsy maninona. Tsy misy olana ka. Alamino tsara ny sainao fa tsy olon-dratsy hoe aminao e. Momba an'izay zanako izay indray raha pitsinao raina mikariko ahevitra an'izay ahitana azy sy ny jolana-kakeriny azy. Dia efa tena matoky anao Ramsea. Matoky anao. Ato anao mipetraka. Matosoa ianao. Aza miafafy e. Matosoa. Toa miaotraotra. Averiko foana fa tsy olon-dratsy akory aho Ndao, midira. Oe, azafady. Tsy mahalala fomba. Mbola tsy mitombona tsara koa ny saiko. Tsara be ny tranonao. Ary fa aiza ny vady aman-janaka ao? Mipetrapetra aloha eny amin'ny seza eny. Mizarery no ato ka. Ianao irery ahoana? Aza hitako ka olon-dratsy anararoatra amin'ny mahavehivavy aty lehilahy ty. Raha ny fijeriko azy aloha dia olona tsotra ihany. Matotra. Nefa moa ratsy tsy misy tandroka. Aza hitako aza ka miala anakato dia ambodepana. Inona retiran'Andriamanitra. Ampio zarery no ato madama. Mipetra-drery no ato. Matahotra anga madama. Iza moa zany aloha ianao ny anaranao. Tsy azoko. Mipetra-drery hoe ianao. Ramsea, aloha angamba za andeha ka avelao ao any aminay. Madama, aza matahotra ianao na kely akory aza. Vonina nampy anao aleo aloha ianao angalaka ranom-boankazo fa vizana loatra sady mino fa mangetahita mafy koa ianao io. Andriamanitra, toaka ahoana reny fialato hoe zany izy hoe mipetra-drery. Raha sanatria olana ento ato zao dia ahoana? Inona reny ataoko Zay dia vita ny ranom-boankazonao tiany ianao. Satra? Tia kosany dia mazotoa ary. Ohatray, aleo aloha metraka vilany sy ampirehatra ny fatanagazy karakaratsika ny sakafo. Fa lasany ambadika. Ary aloha mpifanakalosa ny reto ranom-boankazo reto sao dia nasiany fampatoriana ny tsarako. Zay dia vita ka. Azafady fa nangina rery teto ianao. Ary toa mbola tsy nisotroana ihany ny anjara anao Aza mihafahafa re. Aza matahotra na kely akory aza. Rakotondram-parany Dinao no anarako. Monsieur Dinao no fiantsony manodidina ity. Atao fotsiny hoe Dinao raha tsy mahadiso
Mba iza no iantsoko anao? Misaotra Monsieur Dino a. De faly malala anao ny tenako. Andriamanitro. Ty za de mitonatona anaty antranon'olona marina. Menatra be. Ataoko ahoana moa fa de matoky anao tokoa. Mino fa tsy olon-dratsy ianao Monsieur Dino? Aleo atao fotsiny hoe Dino no iantsonao hatramin'izao tsy mbola lazainao foana ny anaranao? Ay marina moa. Flavie ny anarako. Madame Flavie. Avitry ny aina Flavie moa zany ny tena izy. Madame Flavie. Faly mahafantatra anao amin'ny anarako sy amin'ny alalan'ity ranom-boankazo sotrotsika ity no ilazako fa avitra ianao sy le zanakao araka ny anaranao. Iza no anaran'izany zanakao zany? Ao aloha Tsinna. Tsinna. Enganenga tondra fanavotana izao fiainana tsy napoziny izao. Ho tanteraka izany raha arahana finoanan'Andriamanitra. Amen. Ny anaran'ilay zanako kosa dia Saondrany aina Sarobidy. Sarobidy ny fiantso azy. Anisy. Indrisy. Sara matina velona. Tsara be daholo ny anaranareo mianaka. Fa hono Monsieur Dino? Oui, azafady. Hono Dino. Aisaka ny vady aman-janaka ao? Tsy mbola manambady Io ary ny indrery Flavie. Tsy mbola manambady. Tsy azo kantoka ity lehilahy ito raha zany. Zao faminaniko azy zao dia tsy latsaky ny 70 taona eo. Ahoana nefa tsy manambady ihany. Atao lasa saina be ao Flavie. Amin'izao hoe tsy mbola manambady ve? Anka. Tsy izany ny eritreretiko. Izany mihitsy no alehan'ny sainao fa fantatro. Tsy mbola manambady koa saingy efa misy nikasaiko foana fa tsy mety tanteraka. Fantan'ny eritreritro n'Andriamanitro. Ataoko ahoana reny fandositra ato tsy azoko. Nikasaina dia tsy tanteraka. Ahoana koa zany? Hitanao, efa tsy azo antoka intsony ny tovovavy malagasy amin'izao fotoana izao. Ratsy fitondran-tena ny ankamaroany. Le nikasaiko vady voalohany lazaiko anao fa tsara. Tena tsara tarehy, saingy nampirafy ahy. Le faharoa indray torako izany koa. Nanino? Tsara fa miloka, fotsy varavarana. Lasa miasa dia mba lasany amin'izay alehany ihany koa izy. Ay miloka no ataony ihany. Loza koa zany. Namana ny tantaran'izany ary marina rehefa niporofoko ilay izy. Ny fahatelo indray koa dia mangala tety. Ahoana zany? Tapitra ondrana ny amin'ny havany daholo na ny anina na ny entana. Manaraka faha-efatra dia jiovavy. Piray petsapetsa tamin'ny mpangalatra. Tsy misy tsy ataony rehefa asa ratsy. Leo aho dia nalaoko nipetraka. Tsy mbola fantatro izay anjarako. Mba lehilahy ahoana koa tianao ny sendra nitolana foana raha izany? Tsy mbola tonga angamba ny anjarako Zany ve? Fa zao ny alina tia mandroso ihany. Marina zany. Andao atory sy aseho anao ny efitra rehetra misy ato amiko. Ndao ange Ndao ary. Hitanao ato? Ito ny efitra fatoriana. Misy fandriana 3 lehibe ireo. Fandraisako ny havako rehefa mitsidika tiry zareo. Dia andao indray ary ho aty ambadika. Ndao ary. Tia indray ato mibovoisako rehefa aty an-trano Milamina be. Andao indray ary makaty Ito.
Tiaka vity ny efitra fidiovana. Ny ankavanana kosa ny fivoahana. Vonivony varavarana dia mirehitra ny jiro ato. Ay e! Tsara be, sady madio no manitra. Dia avy aty indray ary. Ato ny efitra fandroan-tsakafo. Andray Ramose. Maninona? To mihaja be sady malalaka dia malalaka. Vita karo daholo ny rindrina sy ny latabatra itoeran'ny fatana. Tsy mampiasa saribao zany ianao. To ohatry ny fatana gasy, fatana herinaratra avokoa ny ato. Andray, hoay zany lovia matsotronao. Mihaja be daholo. Mahafinaritra. Tena azo ny didinao ty ny foko. Ohatra, maninona koa ary aza. To babo amin'ny sady. Andriamanitra. Amboariny saiko tsiraikity amin'olo tsy fantatro. Tena manaritra zao kera izay vehivavy efa niaraka tamin'ny Dino. Adala izany vehivavy izany. Ty lehilahy ty to tsara ny ranjanana vaventy. Zaho azo vao tena mahadinika ny endriny sy toe-batany. Flavia, avy aty indray aloha. Atondray. Atondray mandro soa e. Aza misalasala. Atondray ny efitra fanatanjahantena na salle de gym. Andriamanitra. Toa daholo ny fitaovana azo vilenty isan-karazany. Poids, barre fixe, musculation, footing sy ny sisa. Fa inona ny asanao ro Monsieur Dino a? Atao ve Dino fotsy no hafa azasiana an'izany monsieur izany. Safidy ary. Ary farany avy aty indray aloha. Hitanao ty varavarana ty. Io ange voay e? Matahotra? Fa misy inonao? Zao. Andre kakio. To piscina ngeza be. Nefa ty anaty trano. Fa inona ny asanao ro Monsieur Dino a? Atao ve Dino fotsy no hafa azasiana an'izany monsieur izany. Safidy ary. Ary farany avy aty indray aloha. Hitanao ty varavarana ty. Io ange voay e? Matahotra? Fa misy inonao? Zao. Andre kakio. To piscina ngeza be. Nefa ty anaty trano. Wow. Dia izay nasehoko anao rehetra izay ry Flavie dia azo ampiasaina mandritry ny ivany ihany anao ato amiko. Dino a. Dia raha tonga ny vady aman-janako dia ahoana raha trasany ato a? Efa lazaiko anao teo fa tsy manambady a. Vao miandra an'izay ho anjarako a. Ay tokoa moa. Azafady. Inona ny mampisinto amin'ny Flavie? Tsisy ninina ka. Ka zao e. Ny andro ty mialina ihany. Mety efa noana ianao zao. Za efa refina raha teo. Andao any an-dakozia karakara sakafo atsika. Miara-mihinana avy eo sady mbola hiresaka. Tsy mivalen'ny kory ilay fanontaniako hoe inona ny asanao? Aloha izany ka. Tahakany tsy mampindra lehilahy ohatr'izao tsy manambady. Ary sipa ve manana izy? Maninona koa ary izany foko izany? Mitady ho lasa ny sady. Mihaja be izy.
na amin'ny filaminan'ny trano na amin'ny fanatanjahantena, eny fa na amin'ny fahadiovana aza nefa dia lehilahy tokantena. Lama tsara ve no tady ry Flavie? Raha mbola tany aminao ianao no mivantana dia nataon'ireo jiolahy ho aza lambo. Ny lamima ka fa nitebiteby fatratra ny amin'ny hainjanako a. Asa izay manjo azy ihany, matina mbola velona ihany. So fa nisy amin'ny mama soa mpanampy anao tady dia mba nampahery. Ay moa ka kilasy mody izy. Kilasy mody mamasoka. Sady tsara fanabe izy iny a. Tsy manakavana izy. Trano bongo kely izay ny tranony dia mikarakara an'izay izy rehefa ravariva veto. Efa omena fanalahidy famohana trano manokana izy. Mampalahelo izany. Eno a, tsy androko izay nahatongavanao. Ahoana ny fandehany? Aza manahy ianao fa efa napetrako ho andraikitra ny mpitandro amin'ny filaminana ny raharaha. Tinoa, ka izany any iny nandraran'ireo jiolahy mafy. Raha izany hoy izy ireo dia ny hainjanako manefa. Aza matahotra ianao ry Flavie. Fomba ny jiolahy io mandrahona io. Fa hono a. Ahoana nefa? Tena mbola azo antoka ve fa velona ny zanako? Raha ny fanadihadiana nataon'ny manam-pahefana tompony andraikitra dia mbola velona somatsara ny zanakao. Velona sahondra ny aina sarobidy. Ay! Misaotra an'Andriamanitra marina. Tinoa. Ahoana nefa nahazonao azo tonga aty an-trano? Ka eo indrindra ny tena raharaha. Misy tambajotra ny olona matanjaka eto Madagasikara izay miara-miasa amin'ny vahiny avy any ivelany. Mangalatra olona angalanao tova ny asany. Anisan'ny voasambotra izy ireo amin'izany sarobidy. Andriamanitra! Rehefa nasehoko ny tompony andraikitra ny sary dia anisany ao anatin'ny lisitry ny jiolahy izy. Dia tova inona amin'ny zanako? Nilainy izany jiolahy tsy valahary izany. Malahelo amin'laza aminao fa dia nitova sarobidy indrindra amin'ny tenan'ny olombelona. Inona? Ny fony. Loziny ty lazainao? Atao inona fony zanako? Hono ary Tinoa, atao inona fo? Alamina aloha ny sainao ry Flavie. Tsy ahitana marina ny saina tahitaitra. Ahoana ny ampilamina ny saiko amin'izany? Ataondreo jiolahy inona amin'ny fony zanako? Misy mpanan-karembe izay eto amintsika eto. Manan-janaka vavy mitovy taona amin'ny sarobidy zanakao izy. Dia maninona ka? Marary fo io zanaka mpanefoefo io. Feno rano sady voan'ny oma miadana ny fony. Vokatra izany dia tsy maintsy fonjazavavy mitovy no ilain'ny dokotera mpitsabo azy mba hanolona an'ilay marary. Vola be tsy toko tsoforoana ny vidin'izany. Amin'izao fotoana izao dia mbola eo ampanaovana fizahana sy fitiliana ny toe-pahasalaman'ny sarobidy ny mpitsabo. Raha azo alaina ny fonina tsy? Izany hoe raha salama izany dia alainy ka afindrany amin'ilay zanaka mpanan-karena. Tinoa, dia inona ny ataoko amin'izany? Ho faty izany ny zanako Andriamanitra. Ampio a Tinoa. Fonjeo zanako fa mahantra re. Inona re tiany ataoko? Aiza tany alehako? So ihany aloha fa eto an-tanin-drazana eto ihany no amondrana ny fo e. Matetika mantsy dia saika olona any ampita avokoa no mila soloina tova dia tsy maintsy ahondrana any izy angalana azy. Satria ihany no atao ny fandidiana. Fa hoana ny nafantaranao an'izany rehetrarehetra izany? Mbola tsy azoko. Hitanao? Ie. Manana namana polisy aho.
rehefa nitantaraiko ny toe-javatra misy aminao sarobidy dia fantany avatra any ny fandehan-javatra rehetra. Efa eo am-pikaroana andreo jiolahy ireo sy ny mpiray petsapetsa aminy mpitandro ny filaminana maro. Misy hatramin'ny mpitsongo-dia miafina avy any ivelany satria misy sampany amin'ny firenena maro ho tambazotra matanjaka mpangalatra tovy io. Ay ve, tianao ah. Raha sanatrika tara ny fikaroana nefa vita ny fizahampasalamana tao amin'ny zanako. Dia ilay zanak'olona namindrana ny fony zanako velona. Iaho kosa nahoana? Sanatria ve faty? Flavia, mivavao azy. Tsy afaka maliny ny fanontanianao azy ao. Andray rery lanitra. Dia ho faty izany ny zanako. Tsy rariny e. Aiza ny fanajana ny ainy? Ny an'ny olona vonjena fa ny anahy vonoina. Manina raha samy andro izay anjarana avy amin'Andriamanitra fa tsy ny an'ny hafa ny sombainy. Vokatry ny fandrosoana baiko ny vola no anton'izany ry Flavia. Ny vola ny rangory fototry ny tsy fanajana ny aina rehetra eto an-tany. Jesu maty. Ananambe izy mampijaly. Tsy ananana mahaory. Tsy misy afa-tsy ny fanaovana ny marina ihany ny ampiova ho tsara n'izao tontolo izao. Firy anefa manao ny marina ny olombelona maneran-tany e. Firy ny afaka hanaja ny ainy sy ny ain'ny hafa. Tsy miraharaha ny ainy ny olombelona eo anatrehan'ny vola. Dia ahoana ny atao tianao? Maty any zanako anie. Efa manao sy azo atao ny manam-pahefana eto an-toerana sy ny any ivelany. Atanjao ny sainao dia mivavah mafy. Le polisy namako ty. Mangina kely aloha anao azafady. Allô? Aiza ho aiza le raha sarobidy kely? Ai. Mba ataovy monsieur l'inspecteur izay hevitra fa mijaly loatra ny reniny ato ah. Araka ireny resaka ny fanaovantsika ireny. Namoa mpiara-miasa iray hoe nareo noho io toe-javatra io ve? Mampalahelo izany. Maneho fiaraha-miora inspecteur ary mirary fahombiazana amin'ny asa fikarohana. Ilazao vaovao isaky ny misy fiovahan-javatra hatrany monsieur l'inspecteur. Eny ary, veloma ianao. Tianao? Ahoana tsara hoe tsy ho hita tsony hoe ny zanako. Tsy nisy ny teny teo hoe tsy ho hita izany. Fa hoe nafindran'ireo mpangalatra ireo toerana izy. Tsy mbola fantatra n'aiza ny misy azy. Mbola eo andalam-pikarohana amin'ny polisy. Izaho dia mitonatona anato an-tranon'olona fotsiny marina. Ny tranoko any popongolo izay nyentana. Tsy navelan'ny tianao ho antsony aso ataon'ireo jiolahy lampo. Izay ny tianao fa vola ambony ampangan'ireo jiolahy irakiraka io vola nilaina tamiko. Manana ny karamany manokana izy. Reny toe-zavatra ireny matetika ny indisina vavolombelona ahitana ny foiben'ilay tambajotra. Ay zarety e. Tao tsy tompony tenako aty. Indray mamofo tanteraka. Betika koa nefa misy sirim-panantenana kely ihany amin'ny firesaky tianao. Raha fotsy be velona marina aty. Miandro izay hikatona amin'ny fotoana na fahoriana na fifaliana. Flavie, mampalahelo ale madama.
Mafy tokoa izany very zanaka ka. Izy aloha tsy ratsy e. Zarazara hoditra, tsara tarehy, tsara bika. Mbola tanora. Tsy nilaza tamin'ny asako fa nandainga. Lazaiko hoe mpiandraikitra orinasa iray matanjaka eto an-drenivohitra eto. Hitako koa aloha fa taraiky amiko izy e. Hatreto aloha dia natokako hevitra izy mba tsy hidiran'ny fakam-panahy. Sarotra nitoetra raha satria izy efa maty vady, za tsy manana raha teo. Iza no mahita raha sanatria mitondra ny tsimbo-karetina izy. Tsy maintsy manaja ny aiko. Mino anefa fa tsy filaviany hitondra n'izany tsimbo-karetina izany. Fa ny fanajana tena ny zava-dehibe. Rehefa voaja ny tena dia voaja ny aina. Ny lara-pahamehana aloha zao dia atao izay hakana ny fony. Satria babo amin'ny foko. Laniko bika sy toetra filavia. Nary izy mba ahoana. Amin'ny sisa manaraka eo ihany amin'ny fikarohana anjanany. Raha tia marina. Mifanjevo atao poky ny fitiavana sy ny ainy zanaka filavia. Alimbe koa dinao vao tonga. Mbola betsaka loatra ny andraikitra tao amin'ny orinasa ry Flavia. Ary ahoana ny fandehan'ilay raharanjanako? Ray volana izay ny lasa. Toa tsy hita ihany. Efa nisy jiolahy sasany tratra hono izy ilay inspektera namako. Zany? Saingy mahavava tsy mety milaza ny marina. Na Leondry Zalamo maty namono tena. Angamba hienjana be ny vely ranony fanaovan'ireo jiolahy samy jiolahy. Le tamba-diotra ny jiolahy najainy fa tsy ny ainy. Tena jiolahy tsara hofana mpanao vivery ny ainy mihitsy ry zalahy. Andriamanitra. Dinoa. Very. Tsy misy azo tenena tsony ve? Very raha maty le zanako vavy tokako. Ina ny ataoko Dinoa? Fonjeo ny zanako. Fonjeo. Treto aloha dia tsy misy azoko ambary. Miandro ny fahafoizantenan'ireo mpikaroka tsika. Raha sanatria moa ka ho avy mipatsara itsombo vava, akory atao? Andray. Ataon'izao fotsiny saina dia mahiriza. Ka zany filazanao azy zany ve tsy efa manambara fa maty ny zanako. Sana. Misy vaovao tery Flavia. Vaovao ratsy sa vaovao tsara? Maty ve ny zanako? Lazao aingana Dinoa, maninona ny zanako? Tsy momba ny sarobitika. Fa momba ninona indray? Taintaindava ohatry ny sobaka kambodiriana koa zaty. Fa misy inona Dinoa? Aza dia taitaitra foana tahaka an'izao rery Flavia. Sao tapaka lalan-drà amin'ny kely foana eo ianao. Ka ianao ela filaza zavatra koa. Mikasika le trano niainanareo mianaka ka. Naninona ny tranonay? May ve? Nisy nandoro? Nisy namaky dia lasa ny tao daholo ny entana rehetra. Ahoana tsara? Nisy namako aho le tranonareo mianaka. Tapitra lasa mpangalatra daholo ny entanareo rehetra. Lozina rety Andriamanitra. Fa dia maninona loatra izay mianaka. Nahoana an'izay nanjadiny izao karazam-pahavoazana rehetrarehetra izao.
Flavia, mitony aloha fomban-javatra ihany izao. Manana olana daholo ny rehetrarehetra fa samy takoana ny rindrina. Mazany azaka. Izay mazaka ny azy no mivoaka mpandresy. Tsy ianao rery akory ny ara-pahoriana ohatran'izao. Misehoany amin'ny tsirairay no samy hafa. Ao, mitony. Efa eo am-pialan-tanany manam-pahefana daholo ny raharaha. Ka ela loatra ry Tinoa. Tsy androko. Neny mianaka nitsy any lalaovin'ny olona tsy mataotody amin'izao toe-javatra izao e. Hitanao, rehefa mitsongona ny diandrojola ireo dia raha hitarika ihany ny fanjavona ny sarobidina le vakitrano. Vao miansa ao tany ampiasan'io maray io le polisy namako fa hitandro zareo ny toerana namondrana ny sarobidy kely. Ka maninona ny tsy samborina dia alaina ny zanako e. Flavia, tsy moramora araka izany filazana ho azy izany ange ny zava-misy e. Mila fahamalinana tsara. Dia tsy sarobidy rery no ao fa olona maromaro. Ao ny angalana voa, sarakady, aty, maso sy ny sisa. Toeram-piasana avolenta be izany. Misy fitiliana laboratoara e. Ary io asa fangalarana tovy io miendraka etany ao. Mifandray amin'ny vazaha maro maneran-tany izany. Sarotra ny raharaha satria tsara ambiny lehilahy matanjaka sy ny tsara ofana amin'ny rongo fehidina hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladiany. Ka maninona ny tsy samborina dia alaina ny zanako e. Flavia, tsy moramora araka izany filazana ho azy izany ange ny zava-misy e. Mila fahamalinana tsara. Dia tsy sarobidy rery no ao fa olona maromaro. Ao ny angalana voa, sarakady, aty, maso sy ny sisa. Toeram-piasana avolenta be izany. Misy fitiliana laboratoara e. Ary io asa fangalarana tovy io miendraka etany ao. Mifandray amin'ny vazaha maro maneran-tany izany. Sarotra ny raharaha satria tsara ambiny lehilahy matanjaka sy ny tsara ofana amin'ny rongo fehidina hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladiany. Tsy misy fanantenana intsony ny havelomany zanako raha izany. Very ary lanitro. Izay entana very any tsy raharahako fa ny zanako ny zava-dehibe amiko izao. Dia inona ny atao amin'izany ry Tinoa? Ahoana ny zanako? Tino! Ahoana ho ah? Andrasa aloha fa le polisy namako tia miantso ity. Ay! Allo? Sarona? Misaotra an'Andriamanitra izany dia misaotra anao koa e. Tsy mbola mahatsiaro tena? Ka roviana ny reny no afaka maka ny zanany? Tsara kosa izany. Eny ary e. Misaotra anao inspekteur. Ahoana hony? Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa voasaika handidy any sarobidy ny dokotera mpangalatra taova no saron'ny polisy. Avitra ihany ve ny zanako Tino? Aiza misy ny zanako? Aiza ny hafaliako marina? Voavonjy izy e. Vao teo ampanaovana ny asa ratsy ny jiolany tonga ny polisy. Ary tsy izy rery fa maromaro. Efa any amin'ny hopitaly izy amin'izao fotoana izao. Tsy mbola mahatsiaro tena. Tsara ambina. Eo am-pitsaboana azy ny dokotera maro amin'izao. Rava le tambanjotra ny jiolahy mpangalatra taovan'olombelona. Saingy mbola maro ny tahaka azy eto Madagasikara. Misaotra anao a. Saika maty ny zanako. Saika very a. Roviana hono ny afaka maka ny zanako any. Raha rehefa makana mijery azy e. Ay, tsara kosa izany. Miaraka tsika. Ary aza mitebiteby tsony fa efa eo am-pialan-tanany manam-pahefana ny raharaha. Tsy misy atahorana tsony. Hoay marina. Sarotra ity. Tambotsitra moramora madame Flavie dia nitolefika torana. Diso faly loatra angamba.
Leo aloha velomina. Flavia! Flavia! Sika izany ary neny? Aza mbola miresaka betsaka aloha ianao anaka. Mbola reraka be ny ianao e. Valio a. Anisa izany ito tranon'olona mihaja be ito a. Hitandry, olona tsara sitrapona nampy tamin'ny fikarohana anao ny tompon'ity trano ity. Tena marina, nanavitra io olona io raha nikasa hisambotra akory eo jolanaka keriny anao. Mpanakarena be nga izy izany? Mety izany tokoa raha izao hitanao izao. Nilaza izy hoe miasa amin'ny orinasa iray eto Andrenivohitra. Tsy mbola hitandry aza ny entana any efitra hafa fa mampiteny moana mihitsy kia. Efa mpinamana ela nga nareo sa namany dadafo ny fahavelony izany olo izany? Mangina fa izany tamin'izany izy. Mandrosoa fa tsy mity io ô. Tsara resaka ery nareo mianakado izany a. Ka ahoana? Efa salama ve sarobidy kely? Eny tompoko. Ndry fampijery ny sereranga dia samy modina angina. Tsara rehefa sitrana somatsara sarobidy. Fa zao a? Misy vaovao ratsy indray ty. Fa vaovao ratsy ahoana indray ry dino a? Ka izay le fiainana tany ry Flavia. Mifaomaofao eto ny tsara sy ny ratsy. Ary rehefa ny ratsy no mitranga dia manao lalakitako soa. Andao dia any an-trano ary neny ka? Sarobidy a. Aty aloha tsika. Any a? Zao le loza izy mianaka. Misy valana aretina indray tafiditra eto Madagasikara. Mahazo an'izao tontolo izao io aretina io. Mandripaka ain'olona maro maneran-tany. Tansinina no ny Andohany. Noho izany tsy maintsy mitandrina ny tsirairay mba tsy ho tratra izany aretina izany fa avy hatrany dia mahafaty ao anatin'ny fotoana fohy. Fa aretina ahoana koa izany? Aretina avy amin'ny biby no nifindra tamin'ny olombelona. Ry neny koa, andao ody. Any isika milamina e, tsy azony izany aretina izany. Tsy misy toerana azo andosirana izany ry sarobidy a. Na iza eto ambonin'ny tany dia mety ho voan'ny daholo. Fa ny fitandremana sy ny fiarovan-tena tsy maintsy atao. Tsy misy mahazo mivoaka ny trano ny olon-drehetra. Ary raha hoe tsy maintsy handeha dia manao arovava sy misasa matetika amin'ny savony. Tsy misy mahazo miasa fitaterana. Mikatona daholo ny orinasa sy ny birao-panjakana, ny tsena, ny toerana famorim-bahoaka, ary ray metatra ny elanelan'ny olona raha sendra mihoana. Tsy mahazo mifandray tanana ihany koa. Mampatahotra be izany fa andao dia any amintsika ka? Ndrisy anaka. Raha ody any itsika, any anga misy ninina tsony. Tapitra nangalarin'ireo jola avokoa ny hitantsika tany an-trano. Ka zao anaka, atao Monsieur Dino aloha tsika mipetraka mandrapa. Izy raha teo tsy sarotiny amin'ny hipetrahantsika ato aminy. Any an-trano, tsy kitay, tsy varomay. Tsy toko tsy foroana ozy ny fitenena. Ka andao ody. Sarobidy a. Na volany andrahoakana zany tsy izy tsony. Ato amiko a, misy an'izay ilainareo mianaka rehetra ato. Jereo reto. Reo, nitondrako akanjo maromaro nareo reto. Ho andrisiny anao reo. Mbola hividianako akanjo maromaro amin'ny manaraka fa tsy tratra vola raha atao indray mividy daholo. Reto koa misy arovava sy gel désinfectant ampiasaintsika. Tsy maintsy arovana ny aina fa lahatokana.
Ataoko izay tsy mahahora ianareo mianakato e. Zaho ange tsara fanahy be e. Aleo izay ody e. Any aminay ihany no tiako. Fa tsy tia sarobidy ve ato amiko? Hitandry e. Izay tiandry dia vidiako daholo. Sady izao koa nge mila fierovan-nareo mianaka amin'izany aretina vaovao izany. Mila hajaina ny aina sao matimaty foana any. Marina izany sarobidy a. Sika mianaka anie miaraka ato e. Ny sekoly koa mbola mikatona ho Monsieur Dino teo no izany aretina izany. Tsy nahateny intsony ilay zanako Marina. Sasatra izy mandinika avy eo, mandinika Monsieur Dino. Mety mahatakajavatra ve izy? Ataoko ahoana ary ny andresy lahatra ny sarobidy mba ity Dino Osolo indray. Sasy Dino efa raiko pity. Lakalaka tokoa ty fitiavany ty ka. Isa moa ny nanampoa an'izao. Olona natahorako fatratra teo aloha. Sarobidy a. Sarobidy amin'ny Henry ny Aindry noho izany a. Tsara ny hijanonanareo eto aloha. Mbola hody foana nareo mianaka rehefa milamina ny zavatra rehetra. Tian'Andriamanitra moa sarobidy. Manino sarobidy ny tsy mahaly? Azao hoe an'Andriamanitra ny aina. Raha jaindry ny Aindry dia manaja an'Andriamanitra indry. Eto nareo mianaka voambina sy voaro tsara. Misy ny zavatra rehetra ilainareo ato amiko. Azonareo anjakana daholo ny efitrano rehetrarehetra. Tsiry Monsieur Dino a. Mila mipetraka any aminay a. Hafahafa ny fitsiriko an'izy Monsieur Dino izany. Fa mpijery foana izy raha vao mandany teniny a. Marina tsy mifanadala reto fa manafina. Natakalony eny an'ity relative tady e. Tsy tsy masolo any tady io. Dadako ihany ny dadako na efa maty aza. Tsy anaiky ny anambadiany an'io lehilahy io izany a. Mila isaka ianao Dino a. Mila isaka ianao mba hitiavany anao. Mila tampitambandray izy fa izany tsy ampy aminazy. Zao ody zao foana ny mbety teny ato an-trano. Mba manao fa isaka mba azoana amin'ny fony. Ka efa manao azy azoko atao rehetra nge ary Flavie e. Mila fanampiana koa izany. Dino a. Tiako ianao. Angamba tsikariny izany ny fihetsika ataontsika ato an-trano. Mba tsy handratra amin'ny fony dia aloha mitandrina so fantany hoe mifankatia isika. Zaho aloha efa lasa anao foko e. Fa sarobidy kosa. Sarotra amin'ny anadiny ilay tena rainy efa maty. Tsy mbola eny ilay fitenenanao hoe tsy lasa ny asy iny akorina ny tady vola ka andrasany ivery. Mila solondray ameno ny bangy izy Dino a. Eny e. Zaho eto efa vonina ity azy toy ny zanako natirako. Fa zatra nareo mianaka amin'ny fokona dia hoe voatelo volana aza ny rahantsika ny toetra. Toa tsapako hahantra sy hijaly ny foko raha ilozanareo. Mandra-paharoviana no isaram-pandriana toy izao foantsika. Zao andro rinina zao anefa no ilana mikambam-pandrinitsika. Roviana. Za koa anie Dino tsy mahafony saraka aminao e. Tiako loatra ianao. Ataoko ahoana ry ity zanako Andriamanitra. Ataoko ahoana izy mba hitiavany anao. Zao hoe
lohatsony izy dia vakiana batsirany aminy fandehan-javatra sa ahoana ozy ianao hitantsika eo izay valiteniny zakako izany miafinafindavo izany Iany ary tsy ho izy raha izay no hitana fa mety sarobidy saondro miaina kely midina vetivety aloha aty amineny ahoana ry neny midina vetivety aloha aty ambany fa misy resaka tiana sy monsieur Duno atao aminao resaka inona kosa ohatrany hafahafa amin'izay neny toa manambitamby ery voatony ny daholo ny anarako saondra sarobidy ny aina kely misy inona ary ho avy ary neny tia raka inona ny ilany neny ahy efe atoko monsieur Dino manana resaka kely atao aminao mihitsy izay anankiroa mipetra ery amin'ny seza ery aloha ianao anaka resaka inona izany sarobidy iny tia mijajirika fotsiny ity efa hoe maka toerana dia mipetra anaka hono iza koa ny zanako io raha tsy adalako ka ento ary zato resaka reo fa efa mahazo toerana resaka momba le valanaretina ihany ve raha momba izany efa leo aka resaka fa mihitsy ka resaka fa lazao ary zao n'izy anaka efa vehivavy lehibe ianao zao afaka mandanjalanja tsara ny fiainana tsy zazakely tantana mandeha tso ka zao tsy ho lakolaka neny avetrany dia vataniko ny resaka io monsieur Duno nanao izay nety tamintsika tsy nanambady izy ary efa 3 taona lasa izay no nahafatesan-drainao rehefa mifandiniky izay dia rariny raha nangataka ho vady izy nanaika satria tsy dia hojanonao manano tena lava eny vonona izy ny ampakatraka hitondra ndry ho tony zanany terany ary inona tsara hoe ry neny anambady ho ianao azadapahanao aloha ny teniko anaka tsy mbola tapitra akory angeny fanazavako neny tapahako tokoa fanazavana ahoana indray efa mazava amiko ny resaka tsy mila izay toy antsony sarobidy atsao aloha ny reninao rehefa miteny vare hitako ary maivamaivana izany ny fitiavany eny tsy toa taloha tany antranontsika fahiny tsony variana amin'ny lehilahy io ianao variana amin'ny fanadalako nareo efa tsapako mihitsy manatakalinao io lehilahy io tsy misaina fa tsy io ianao dia adinonao hatramin'ny fisiko mihitsy tsy anako tianao ny reninao ary mikatsaka sy asoanao hatrany ny ady hevitra hiato ary za aza tao any zananakanak izany tsy zanako ao izany tsy raiko ianao manginy ianao fa tsy laiko akory tsy misy mahasolo ny raiko izany eto tany ny raiko ihany ny raiko na efa maty aza dia sahanao very neny nanisakitsaka ny dada tsy tsy raha izao aiza re ianao ry dada malalo sarobidy mangina zanako afafafako indray masonao mangina zanako ao retsy mangina aza mitomany ohatrany fa malahelo angeny eny sarobidy keliko tena sarobidy amiko indry za mihitsy ingena naovako ny anarandreo hoe sarobidy tiako ianao anaka ary aza fangaro ny fitiavana misy ampivady sy ny fitiavan-janaka misy aina mampiray ireo aina voajanahary vonanajanao zany aina izany toy ny tiavako ny dadanao fahiny efa tiako koa ianao anaka dia niara-ny aina somatsara sika toy izany koa ankehitriny
Vonina naja izany aim-pitiavana mifandroy izany Monsieur Dino. Vonina izy hanajana ohatry ny zanany naterana. Raha ekenao izany anaka dia miara-mena-pahasambarana isika. Marina izany. Vonina ity ianareo mianaka. Vonina hanaja ny aina mampiray antsika. Hitondra anao toy ny zanako naterako aho. Marina izany. Vonina ity ianareo mianaka. Vonina hanaja ny aina mampiray antsika. Hitondra anao toy ny zanako naterako aho. Zanakao? Tsia! Zanakao ah! Araza sasatra miandra nifina ko tsy aniry izany. Tsy mila tada hafa. Tsy mila tady izany sony. Rehefa takalinao an'io lehilahy io ary ny tela sao ah. Nasao fa ny dadako aza takalinao olo-kafo izany. Nasao aingana nanapahako hevitra. Hatramin'izay nahitako fiarahan'io lehilahy io tamin'iny dia tsy miraharaha intsony neny. Variana amin'io izy. Marina fa mitosaka ny sakafo. Mihinana izay lany ato. Manara-po amin'ny zavatra ilaina. Indrindra moa amin'izao fiboahana trano izao dia miaro ny aina sy ny fatratra Monsieur Dino. Nefa tsy ny filan'ny nofoko sy ny fialam-boliko ny ilaiko fa ny fitiavan'iny koa sady tsy androm-binana. Aiza taloha izany. Safosafo, orokoroka, teny mamy tsy akitsany. Aiza zo izany amin'izao? Sara raha mahita izany aho. Lasa ny lehilahy io fitiavan'iny aho. Izay fitiavana tokony ho any efa. Tia tena hony aho. Adala izay tsy tia ny tenany. Ny haiko ve dia tsy ho tiako. Nefa eo haiko ny tadiaviny sorona amiko. Mbola kely hony aho tsy mahatakatra ny lalam-piainana. Tsy tia halala sany ary nga. Reniko tsy omeko an'izany izy. Ary ihany. Sarobidy ah! Sarobidy! Variana mandrevirevy eto aty. Moa efa lera fisakafoanana izao. Sady samy miantso izany koa neny. Sarobidy! Ho avy eo! Atsona foana ve reto indri vao tany nefa fantatry indri fa lera fisakafoanana? Avy ety amin'ny fitoerandri? Ary efa nisasa ve izao indri io ry Sarobidy? Mandana aloha misasa vetivety ny zanako. Aingana fe fanaona be hoy ny dadandri? Misy zavatra holazaina amiko indray angamba matompo. Manao teny marefaka sy manambitambotra izany io neny ka. Dadandri hoy. Dadandri ka betsaka any. Ambadiko sahondro izany. Sady ny anarako raha teo koa hoe sahondra ny aina Sarobidy. Mba nahay namorona ny anarako kosa aloha ilay dadako miteraka mandriam-piadanana ianao ry dada malalako. Tadiavan'iny atakalo olo-kafa manko ianao. Ary maninona ny zanako lasa saina be izany? Tsy maninona. Mipetraha amin'izay ianao dia ataovy mivavaka fa noany izany. Alefaso. Andrino mivavaka alohan'ny sakafo. Andriamanitro, tsy forano ny sakafonay. Amen. Sarobidy inandray ty hivavaka fo sady tsy ampy ty. Fomba vaizandray ty ataonao ty? Si, anao hanina e. Jery fa fampijerindray reto. Alako. Mbola aiza ny anaovako azy. Ataoko leo ahy dinao io dia misaraka ho azy azy fa tsy. Dia mazotomana re. Mazotomana Sarobidy. Mahay mihinana na tsy ampaherezina azy.
Maninona dia mavina be ohatran'izany ianao ry sarobidy? Iaho nangamba betsaka any. Raha tianay ianao dia avela aza sy ny mamako dia any amin'ny tranonay. Sarobidy mandrarandria mba manajandry io olona. Fomba iny tia miketiketaka sy miavinavina tsy ahoany ity. Raha tsy tianao Monsieur Duno dia mba asio ajany ihany. Tsy zakely loatra anao akory io olona io. Okizay fa lavia. Okizay fa mandreraka be. Aza miteny betsaka intsony sao mifamaly eo nareo mianaka. Ny sakafo aloha hanina fa zao no misy sarobidy ao sady mihinana ihany tsika no miresaka. Tena zany no mivandravandra marina. Jereo ragaty masony. Tena hita hoe mankahala mihitsy izy. Si. Zay mazotoa Anna ve moa tsy hohanina zao aky ny tiako lazay hitanao zao fotoana fiobohan zao mila mitandrina tsika. Tsy misomonga ny aretina ary tsy misanga ny fahafatesana. Mihitatra ihany tia ny fiobohana. Vararaka ny olona maty any ivelany ihany. Reny hitantsika amin'ny tele reny. Ka zao matoa manao arovava dia fanajana ny aina. Matoa tsy maintsy mielanielana ray metatra ny olona dia fitandrovana ny aina. Matoa misasa matetika amin'ny savony sy ny rano dia fiarovana ny aina daholo izany rehetrarehetra izany. Indrindra moa no hoe fibohana trano. Satria lahatokana ny aina. Tsy ananam-piry io. Azo sarobidy izany. Andry ity ve lasa vatao makazo ry sarobidy Na marina daholo azy zara nga za tsy hamaly eo Izany tsy tia ny tenana. Izany tsy tia ny aina. Reraka foana ianao raha tianao sarobidy tsy ho azonao langolangona ity ianao zany mihitsy. Sanatria izany. Aza tenenina mafy loatra aloha izy raha matoa. Avy aloha izy aloha anao azy heveriny fa mety. Rehefa hita azy tsapany ve hoe fitiavana matotra ny antsika fa tsy rendrarendra na kilalao. Ka hitaiza azy toy ny ray aman-dreny rehetra mitaiza an'izay naterany. Tsy hiova eo ihany ve izy? Sany ane ka nofy. Serio? Ahoana ki malala? Ianao ve tsy mahita hoe hafahafa ny toe-batany sarobidy kely? Mahazoazo aina be, fenofeno ny valahany. Mivolo-paiso izany ny endriny. Inona? Dia sanatria ve mananjanaka izy ny tianao lazaina ary tianao? Tena manahy Anka, aza lefa lavitra ny sainao. Ato an-trano foana ange izay mianaka e. Tsy maintsy hitako izy mandona maloloha raha misy an'izany. Mety hoe vokatry ny sakafo hoaniny ato mampahazo aina azy. Saingy tsy mba nihinana be ohatr'izao ohatr'izay e. Tato aminao vao nihinana an'izany sakafo amin'ny pitoloha sy matsiro izao izay. Sady miova isan'andro. Za aloha ry dino afa po tanteraka amin'ny fitiavanao any mianaka fa kiala kely io ny saritiavina loatra. Malailay fonosana ka. Rehefa azonao antoka dia izay izany e. Raha momba sarobidy indray aleo andeha miadana fa ny ela maharay roa e. Avy aloha ny fotoana no andamina azy. Rehefa ela ve ny ela tsy ovy any ihany izy. Fa avadika kely indray aloha ny resaka. Tsapako manao fiverina eny anao mihitsy any ianao ry dino e. Sao dia andreraka anao io miasa tsy mijano io ka. Sao dia marary eo anao izay voarara. Ary fa mba orinasa ahoana aloha tiesanao tsy mikatona amin'ity valana retina matsiraviny ity? Ny mpiasa madinika ny nahato fa ny tahaka anay dia manana andraikitra foana. Mba tsy njovy ihany ianao fa lahatokana ka. Siria, tsy maintsy ampifandanjalanjana ny
fiainana satria ny vola fitady mo ny aina fanary. Ka tandremo ary malala. Ny vola ontra mangakatsahana ny aina raha mangatahiny. Ady ny vola koa nge tsy angidy roviny zany. Ny aina koa tsy ananam-piry. Tokony ajaina ny aina. Ianao ve dia ho adala amin'izany e? Tsy tiako mantsy raha ka mboty fandroana eo ny zanako ary anano tena fandroana ka. Aza miteny an'izany akia an'Andriamanitra ny aina dia mila hajaina amin'ny lafiny rehetra. Oe, saika adiniko makany am-pianarana ho sarobidy rapitso. Zany ve? Alefaso izy zany ka. Afaro tsara izy amin'ny arovava sao adininy. Tsy andaiko izy rehefa mirava. Ka tapa-maraina ihany ange hoy ny akanesany ihany. Mba efa alefo kosa angamba le valana retina matoa alefa ny mpianatra e. Vao maika aza hoana mirongatra beko. Nga ianao tsy mba mihaino vaovao e. Mba mihaino vaovao fa ilainy zany. Variana manjaitra foana ato ianao. Aka lesina sy enti-mody angamba no ilay lesekoly azy ireo. Anala BBC ange amin'ity e. Raha tsy hoe ho taona fotsy amin'ity taon'ity e. Dino. Tsy mbola tonga foana ange sarobidy. Mitentena be azy zany. Ohatray marina. Firy tokoa aloha zao e. Hoay, efa mifito hariva marina dia nakaiza le zaza? Tsy haiko. Fa dia inona loatra ry nahazo an'iny zanako iny ry lanitra. Dia sanatria ve dia nisy nankakeriny ray. Fa tena hoana loatra ny zanako ny aran'izao lava e. Mitony aloha e. Mitony aloha malalava. Sao dia zao ihany dia ndeha ampilaza amin'ny polisy amin'izao fanjavonana izao. Mba laivo kely ange le akanjoko mafanao e. Nitsena azy tamin'ny fiara tamin'ny atoandro fa ny avonany tsy nientiniditra tao anaty fiara izy. Nianjona ange izy dia lasa e. Anahirana mihitsy ny zaza iny ka. Zaza sarom-piavina mandreny. Aleo aloha zany ho any e. Tiana akanjonao sheria. Aza miandry alina be fa maty ny atsaina rerato Zay fa lasa aloha e. Ary bisou kely aloha e. Vetivety fotsiny Vata ny vovopetrako ny fitarainana ny amin'ny manam-pahefana dia miverina mody Zay Losina foana reran'Andriamanitra ity miatra amin'ny zanako ity. Maninona loatra ny zanako iny. Misaotra an'Andriamanitra manana ny dino. Raha sanatria ka zaho rery foana moa. Inona ny ataoko? Na ny aiko aza mety afoko. Tena lehilahy be fitiavana aloha Tino e. Tiany raha teo ny zanako fa sarobidy mihitsy tsy mieritreritra. Aza misy mihetsika ary jiola apakakeriny atao lisan'inona ny zanako? Ahoana no afatotra reo ampandriny eto ny zanako e Ainga lisany vao io Tino mandidy anareo vao malaky ny zanako zanaka ary mba ahoana koa ny ahitany lahy ty toerany ty ary misy manao tandrevaka lisany io ry zala sambory sambory tonga dia daroy fa misakatsakana ny kandratsika io le ty inona ary ty mianany ty tonga dia daroy ihany io
Hoaiza so matimaty foana Aza matahotra zany ty efa nanaraka anareo atraiza mba hanamorany raharaha dia vao zanako teny tsotrany aho fa rehefa sarotra ifampiresahany lisany dia ifampitaditsika andray Monsieur Dino rery ve dia arisareo jolabe dehibe ireo sady reto izy roa mitrahotra amin'ny biby mihitsy Monsieur Dino io arinanao io mbola menanao akaizy dia Oay, kinga be Monsieur Dino zany miondrika miampahita ao arina avy eo na melo totondry sy daka misy rara amin'ny tany le teo Ohatray le ty fa Elisa vely ty maninona io tonga de betao le ty zaly tiany tonga dia amely any lisany bandray io veranga de mampisalasala ny lisany ohatran'izao asehoko any lisany ma ceinture noir 4e danina zany any inony any lahy aloha dia daka miodina azy totoandro sesesezao tena maivana be lisany zany ka reny ve dia efa natavela lisany ohatr'izao Monsieur Dino tadre fa mamoaka basy le jolaray zany rotovy lasa satria miaina atsaharo ny fihetsika mahery vaika sao dia amoizana ny aina tandremo azavany io azafady avelao io tsy tanilanga ty basy ty atanako ty tadre Monsieur Dino tadre fa io tamin'ny manantona anao reto fa lahary io tandremo zay fa voavany tongotra sy ny tananao viato arinako mitapify aza matahotra fa iaro anao ninninona mitrangy eto androandry ao zanako tsy maintsy votako anao namozako ny aiko azy avy anao le ty mibasy raha mafy be lahy zaly ty tsy ametraka andao ifanandrana raisyray ny zanako indray dia tsy avelako angalariny lisany zany Oay tena tsy fahatrova reto jola reto zany aza hitaka toka dia toferany io jola io koa Monsieur Dino namany reto manantona daholo Oay tampakingana be nodaka Monsieur Dino mibasy teny an-tanan'le jola toy ny selatra fa dia ny tongony iny fa mipitika eny ambaravarana le basy ahoana re alaiko ve iny basy iny nefa matahotra sao dia tratra reto jola sasany reto indray Dino tandremindray fa miara amin'ny tamy memerantsika daholo reto jola reny tena narary iny tena nitrofiny ty amin'ny tany mihitsy Dino miarenena fa milangilangy anao ndraiky ry ray aingana Dino Naovako tsy mbadika malaky angalako andry basy ry ambaravarany ariry zay tandremo am'izay azoko mibasy ny lahy aza misy mihetsika raha tsy teo faty ao aloha jerena mibala ato anatiny hoay le ty avy alao lahy iny antsy iny raha tsy tonga dia hotifiriko raha vo mandinga nandray mandeha eo alary Dino dia avy hatrany dia trobarako an'ity antsy ty zanakelahy tsy misangy Dino vonjeo fa kendainy marary kenda miala tsena ry zandry fa tsy misy akitsitsy eto iny ary ny alahy tonga dia teny amin'ny tapikandro ny vo ay mora mitambotsitra mora ohatr'izao ihany ary lisany andositra ho aiza tiako ny any lisany eny zay maty reto ny zanako tsy naninona ry Monsieur Dino tsy naninona ka fa matahotra be azy zany tena nanao fiferiny ahy Monsieur Dino nanavotana teo tena tia be ahy izy
ahoana re ty e? Inona izany no lazaiko? Izaho ilay tsy raharaha azy mihitsy, sady nanao azy tsinitsinona. Izao ka tena nafony ny ainy noho ny amiko. Ndao amin'izay aly eto amin'ity trano ity. Ndao aingana. Sao mbola misy tsy olona hafa indray tamio. Ay! Oka aloha fa marary bika ny tanako sy ny tongotro e. Andrasa Monsieur Dinoa. Kay! Tsy afaka mandeha. Tsy afaka? Hoay, tena mivantitra be ny tongony zanako marina. Mangana be koa ny tanandry. Andray marina. Navatotra ilay jiolahy tsy vaniny reny mafy ny zanako. Ao ary fa trotroko ny zanako mandra-pahatonga any anaty fiara e. Ndao zato izy. Ao ary. Kay! Marary. Fikero mafy ny tanako e. Zay. Mavesatra be koa ndry izany a. Zay. Tonga eto amin'ny fiaratsika. Ao, midirangana. Hoay ety e. Reto mbola misy jiolahy manaraka ihany. Miondresa zanako izany atao anaty fiara fa mono andreto jiolahy manaraka antsika reto a. Sao fa nasisiko teto am-balahako mivaso fa tsy nariako tany. Raso. Iny aloha ny lahy. Miondray tsara ndrifa sarobidy a. Mitifitra antsika ilay lika maty reto izany. Miondrendry. Ty fosary ny lahy rehefa tsy navoaty eo e. Iny aloha ny lahy. Miondray tsara ndrifa sarobidy a. Mitifitra antsika ilay lika maty reto izany. Miondrendry. Ty fosary ny lahy rehefa tsy navoaty eo e. Rehefa tsy raha mitany daholo. Ary aloha tonga dia miditra ao anaty fiara aingana dia mandositra sao mbola misy hafa mitranga indray eo. Saina ve ianao teo? Tsy naninona ka. Misaotra. Maty daholo ny jiolahy. Raha tsy tonga ara-potoana asa angamba. Misaotra an'Andriamanitra tsika Monsieur azafady, izany tianao haitsoko anao? Sarobidy. Sarobidy keliko. Raha tiandry ary satroko raha tsondry hoe dada. Misaotra dada. Misaotra an'Andriamanitra fa manana dada be herim-po. Misaotra anaka. Tsaro fa sarobidy amiko ny aindry. Nahoana kory izay ny zanako e. Fa nahoana loatra re Andriamanitra ny teny zanako foana niaran'izao zavatra izao e. Dia noho ny anarany ve? Sarobidy. Sarobidy amin'ny olona. Atsasakadiny azy no nitazana izay ahatongavany Tino teto an-davarangana teto. Tena tsy androko izay andrenesana vaovao mikasika ny zanako. Tena fariraka ny masoko mitazana izay fiara mandalo. Tsy misy izy. Aloha ngamba hitrano hitrano fa riraka. Ohatra iny tena izy nikatikati raha fotsifotsy iny e. Tena izy mihitsy iny. Vao maika amin'ny tena mafy ny foko izany. Nahoana re ilay zanako e. Aza hitako ka. Ratsy be izany eritreritro izany. Efa miditra amin'ny vavahady. Mba iza koa io olo akaiky ny Dino io e. Io fa miala eo amin'ny familiany Dino. Lasa mamaly varavarany eo aloha. Andriamanitra, sarobidy marina. Ny zanako. Hita ihany ny zanako.
Misaotra anao Andriamanitra. Ndry tô fampitantana ery izy mianaka izany. Aleo aloha to dia hidina aingana itsy ananazy ka. Tianao sarobidy. Neny. Sombinaika. Arabaina tsy maty fo amanaina. Misaotra Neny Ranga tsy fanorika anao sy dada. Inona re no niseho tany nisy fivoahan-javatra be toy izao e? Tsy napoiziko indray ty manofa zavatra marina ny vavaka. Ahoana Malala, tiany zanatsika ho hitsika fa mifankatia tokoa. Dino, tena izay vao feno tanteraka ny fahasambarako ao ary Malala. Zay. Bravo Neny Neny ady bika i dadakio maty ny daholo ireo jolananao ankeriny donc rehetrarehetra fa ho tantarako an'iny daholo ny siotany. Zany ve anaka? Andao ary Ao, vieta voana ivady sarobidy mifampitantantsika miditra ao an-trano. Zao. Dino? Misaotra chérie-ako tsy mahafoy anao koa izay. Jereo anie raha tsy niova be sarobidy lasa mitakisikisina sy te hanaraka anao amin'izay alehanao rehetra izy. Tena azonao fony. Sa moa efa hatramin'ny voalohany eo antsika dia efa babanao tanteraka ny fitiavako. Toraka izany koa ny foko Malala. Ianao ny vady sahaza. Fa zao Dino fampiresaka za sarobidy. Asa raha antsoinaina ty. Alainay ambony na alainay ambany ny hevitra. Raha Malala moa fa ianao dia olona ambony amin'izany orinasanao izany. Tsongon'olom-bola eto amin'ny fiarahamonina. Atsain'izay mahita rehetra. Noho izany indrindra dia voniny ny sarobidy. Nanaiky ny heviny raha mety ianao? Momba n'inona izany ry Flavia? Misy inona? Inona ny tianao hatongavana? Lasa ho haingana fa mampitaintaina ka. Iny. Flavia, inona ry ty lazao? Tsy azoko hoe inona raha tsoanareo manaiky ny heviny ianao sy ny hoe raha mety tena tsy azoko mihitsy. Manao resaka tsy lohabody koa ianao izany ka. Tonga dia tsoro reny ny resaka e. Zao le izy. Miaino anao Tena marina le hainao momba ny sarobidy. Hoe mananjanaka izy. Tsy fantatra izay reny zanany. Izy aza milaza fa tsy nahatsiaro izay fotoana nisiany firaisana ranofo taminy akory. Dia inoko fa naholan'ireo jolay izy ary tamin'ny fotoana tsy nahatsiarovany tena. Mety hoe torana izy na ohatran'izany. Tsy mendrika ny aza ambonahitra ao ny fitondran'ny sarobidy voka. Sao dia mba esorina ilay zaza ao an-kibony. Sady tsy fantatra izay reny zanany. Fa tsy maintsy hoe ireo jolahy nefa. Flavia, tsy napoiziko. Na be voankazo efa nahiko fa le hevitra nalazazany tsy nieritreretiko kasianareo atao. Ary hatrany dia disoko nareo mianaka amin'izany. Disoko ianao nanaiky ny heviny. Raha ny hevitro ny tiana ho fantatra dia tsy mety izany. Hevitra mamofady izany. Tsy haikeko velively. Ai, Dino asa miakatra be ohatr'izao ny feonao ka. Fona. Fiarana no atao fa fitsavatrano dia fampiarana akory. Mengavy amo aza tesitra amin'ny mianaka. Aza tesitra mo Malala. Ao ambony ao izy miandry ny fanapahan-kevitra ao. Mifitra maso izy ao. Matahotra sady menatra. Tsy sa manatrika an'izao resaka tsika izao. Flavia. Zao no izy esory eo an-tsainareo izany hoe anala zaza izany. Hevitra mamoehatra famonon'olona izany. Tsy manatsiny ny zaza ao an-kibony ary tsy fidiny azy izao. Fantatrao moa fa efa aina no ao an-kibony.
raha tia ny zanakao ianao dia asaivo manaja ny aina ao an-kibony izy. Dia ianao koa ajaony ny zanakao. Raha ho avy mipatsaray tsy ombivava, afonao sarobidina ny zanany ao an-kibony, dia mandry amin'izany ve ny sainao? Azo aina ve ianao mandra-pahafatinao? Ajaony ny zanakao. Ajaony ny zanany ao an-kibony. Aza manao tao foana. Toy izany nanajako ny fiarovako ny ainareo. Tandremo sarobidy aiko ny ainy sarobidy. Natao tao foana ve ny anaran'ny fironinareo e? Saondry, ny aina sarobidy. Ataovy any ambadiky saondry zany hevitra zany. Dinoa, menatra be anao. Mifona, afa-jaiko ny tena fa tena marina loatra. Sheria, azarana amin'ny atalanay zay. Ianao ny anety sy kolokolo anay, samy malala. Ho finto zany dia zao e. Tsy maintsy aterany io zazy io. Tambatambazana izy. Za moa mbola hiresaka amin'ny raha teo. Tsy ho kivikivy amin'izany. Tsika roa no mitaizany zaza. Izy kosa avy aloha hanao ny fianarany. Amin'ity taona ity tsy mbola fantatra raha taona fotsiny na tsia. Raha misy ny fanadinana dia tsy maintsy miatrika fanadinana BEPC-any izy. Ay. Raha sanatria kosa ka ao akatiky ny fanadinana no aterany, atao akory moa zany e? Miandro ny fotoana manaraka. Tsy maintsy manao mianatra sarobidy. Tena lehilahy endry ianao. Raha takan'izany avokoa ny lehilahy rehetra, dia atapinahitra ireo kambotsy fitinareo zazany laozandray ny tsy sitrapony. Zaza tsy nanterako nefa maminao sy tianao. Misaotra Dinoa. Misaotra betsaka. Areo tsy horoako be mihitsy ny vadiko ka. Zahay. Misaotra. Za koa vonina meanao ny fitiavako manontolo. Misaotra kia. Afarany mampitandrina. Sao afaka io zazy io. Tsy miala aminareo mianaka. Atolotra avy hatrany ny fitsaranina rehefa mpahamon'olona satria tsy anareo ny aina fa an'Andriamanitra ka tokony hajaina toy ny anak'Andriamaso. Ary zao koa. Ahoana? Zao vao ilaza aminareo fa tsy piasa amin'ny orinasa. Polisy no asako. Polisy mpitsongo-dia miafina. Miara-miasa amin'ireo polisy maneran-tany any Eoropa ny tenako. Dino? Dino? Polisy hoe ianao? Manao ahoana ianao Sefo? Salama ry Siany manao ahoana? Zao salama tsara ka. Dia ahoana ny fandehany? Lamima ny raharaha? Lamima tanteraka fa misaotra anareo e. Tsara kosa zany. Misaotra ny ekipanao rehetra. Raha tsy nanao an'ny saromihetsika kely iny tsika, tsy tia mihitsy sarobidy zanako Madame Flavie. Mba asiana fanondrahana kely kosa angamba zany a. Tena niaritra ny mafy zay. Aiza vera Sefo ka tena namely mafy mihitsy nareo tamin'iny. Ny azo ny tanako mbola mararirary hatramin'izao tamin'le daka be nandrivorivo iny e. Ny andrala namanany mbola marary koa ny lamakom-bavany sy ny ahatoko ny sasany. Raha reny atao hoe sinema dia tena lafatra e, tena tsara. Eny e, alamitsika zany lazaondry zalahy ekipa tamin'ireny e. Misy valopy reto atolotra nareo tsirairay ho maro-pakasitrahana. Ay e. Ialana tsy mialoha fa tsy hanika voky fa voninahitra fanomezany e. Misaotra. Hijery ny fotoana manaraka dia miara-miala hetaheta amin'ny manaraka. Misaotra indrindra Sefo tena makasitraka. Tsy misy fisaorana inspekteur Rivo feno koa ny tena isaorako tamin'ilay voalohany Raha tsy nisy anao dia efa nanjavona mandrakizay ny sarobidy zanako. Tamin'iny
Ny anjanako voavonjy, ny asa fisamborana andreo tsy mataotody mpangalatra taovan'olombelona vita. Tena misaotra anao e. Ny amo baiko fotsiny rehefa mahita ny antonantony. Raharaha be koa tamin'ireny a. Zao aza nge mbola misy zanak'olon-kafa manjavona indray e. Zany ve? Mbola misy andian-jola hafa indray. Tsy amboa didy amin'izany asefo a. Adidy amin'ny tanindrazana zany ka tokony ho fongorona any. Tsara zany. Dia zao koa. Eny sefo? Mila ndray aminareo a. Izay tena havanana tsara. Ka raha maiko mpiaro ny ainy ny zanako. Anao garde du corps ny sarobidy zany e. Tonga dia zany an'olo tena sefo a. Kadra vaovao indray zany. Vonina ka, ary tena vonina mihitsy. Fa zao tokoa monsieur Dunao a. Manja be le zanak sefo atao hoe aina sarobidy a. Eny ary e, mahazo mandeha ianao. Misaotra sefo a. Mandram-peona ianao. Ny sarometsika matetika dia natao hakana lesona amin'ny fiainana. Ny fiainana ihany koa dia azo atao sarometsika. Ho metsy iny ve a? Ho diso ve ara nanao an'ireny? Zany tena pakafo. Le voalohany aloha dia tena izy miatra manaina. Von'olona tsotra izao. Tsy fanajana ny ain'ny hafa ho famelomana ny ain'ny mpanambola. Fa le faharoa kosa sarometsika ihany. Satria tiako madame Flavie. Soratany RG